Salama daholo androany isika dia ndao andeha raha hilaza ny mahakasika ny pitsopitsony toy ny raharaha izay nahazo any député voafidy tao Tsiombe Ramatoa Masy Golamali izay nahazo famotsorana vonjomaika tamin'iny andro omaly iny. Ka io no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tao matavatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Mialohan'ny resantsika an'izay famotsorana vonjomaika any Ramatoa Masy Golamali izay député de Madagasikara voafidy tao amin'ny district Tsiombe izay dia tsara ny mahafantatra ireto vaovao manaraka ireto. Any Antsirabe moa resaka fijangajangana izy ity izay nitranga tamin'ity herinandro ity. Notoreny tompombady ilay raim-pianakaviana sy ny sakaizany izay vadikely moa izany ka nidoboka ponja vonjomaika. Efa nisara toerana nandritra ny taona vitsivitsy izy roa ka nanorina tokantrano tany ankafa ilay lehilahy. Niterahany 5 ny vadiny ary niterahany 2 kosa ny vadikeliny. Nampiadana ny sakaizany sy ireo zanany izy ary tsy niraharaha azy enina mianaka intsony koa rehefa nandao ny tokantranony. Araka izany dia nametraka ny fitoriana ny vady mariaziny noho ny fijaliana ny anjady taminy sy ny ankonany. Notratrarina tao an-trano ny teny Andranomanilatra Antsirabe ilay raim-pianakaviana sy ny vadikeliny ary nosamborina natolotry ny fampanoavana ka nahiditra amponja vonjomaika mandra-pahiandrasana ny fotoam-pitsarana azy ireo. Tsara ihany ny manamarika fa voararany lalàna ny miaraka amin'ny vady mariazin'olona izany hoe ny mangalabadin'olona izany na lehilahy izany na vehivavy fa tena mampigadra ary mahavoasazy amin'ny fandaovana lamandy izay lafo dia lafo raha toa ka tratra manao an'izany na ny vehivavy na ny lehilahy ao anaty tokantrano zay satria ny tokantrano dia zavatra saropady. Resaka famonjana indray dia manodidina ny 900 ny ankizy tsy ampy taona izay voafonja manerana ny Madagasikara araka ny antotanisa avy amin'ny ministeran'ny fitsarana. Ny halatra madinika sy ny resaka fifamonoana no hiampangana ny ankamaroan'ireo ankizy izay misa 900 ireo amin'izao fotoana izao. Ka noho izany dia tsara ihany ny manohitohina isika ray aman-dreny tezao tsara ny zanatsika ary toroy lalana mahitsy fa raha ireo ankizy izay tokony mbola hianatra sy tokony hanaraka ny lalana mahitsy izay tokony hizorany ka lasa mivily lalan-kafa izay dia mandiniha tena isika ray aman-dreny fa mety misy avy amintsika no mahatonga anireny zanatsika ireny lasa manaonao foana ka dia araha maso tsara ny ankizy mba tsy ho very amin'izay lalana tsy tokony andehanana izay. Ao Antananarivo renivohitra ao indray dia mitohy ny andrana amin'ny sidina teleferika mpandeha voafantina no hoentina ary hisy ny mpanaramaso. Notontosaina tamin'ny androany 7 Jona ny andrana amin'ny sidina teleferika tao Antananarivo renivohitra tao. Raha sidina andrana maromaro no efa natao tamin'ny teleferika ity, anatin'izany ireo nitondra daba mavo na bidon jaune feno rano. Indray mitoraka ity kosa dia heverina fa ny olona mpandeha mihitsy no hisedranna izany sidina mivantana izany. Izany rehetra izany moa dia hatrehiny manampahaizana manokana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena hanaramaso ny fizotra ity sidina andrana ity. Eo amin'ny resaky ny fanadina-panjakana CPE indray dia nahitana fiakarana 300 isan'ny mpanala CPE tamin'ny ity taom-pianarana ity. Miisa 720 ny mpiadina miatrika ny fanadina-panjakana CPE tamin'ny andron'ny talata 18 Jona lasa teo iny. Ahitana mpiadina manana fahasembanana 70 amin'ireo mpianatra ireo. Mbola Antananarivo renivohitra no misy mpiadina betsaka indrindra tamin'ity taona ity izay miisa 2,770 mahatratra 7,700 sy 4,700 kosa ny mpiadina ao Fianarantsoa raha 4,770 ny ao Mahajanga ary 8,700 sy 3,700 ny ao Antsiranana ary 7,770 ihany koa ny ao Toliara. Ireo mpiadina ireo dia miparitaka amin'ny foibe mpanadinana miisa 7,200
sy trano fianarana 520 resaka halatra indray dia andianjantovo maditra sy mamaky trano ao Antsiranana nahiditra amponjavonjomaika. Ny farany herinandro teo no nahiditra amponjavonjomaika ireo andianjatovo izay maditra sy ny mpisetrasetra ary mamaky trano misa 4 mianadahy tao Antsiranana tao. Ezaka ataon'ny polisy-pirenena izay miara-miasa amin'ny olon-tsotra izay tsara sitrapo no nahatratrarana azy ireo ary mbola hita teny aminy ireo fitaovana rehetra izay nangalariny toy ny ordinateur, telefona, vilany, antsy sy ny maro hafa. Tsy olona avy ao Antsiranana fa mpitady ravinahitra avy any amin'ny fatratsimo antsinanan'i Madagasikara iny izy ireo raha ny fanazavana voaray hatrany. Ao Antshihy indray dia bengy miisa 570 izay najedaka nanaovany Aidalada. Fotoana natokany mpino silamo ho fanaovana sorona amin'ny famonoana biby toy ny omby na ondry sy ny maro hafa ankalazaina isan-taona ny Aidalada izay fahatsiarovana ny sorona nataony mpaminany Ibrahim tamin'ny zanany izay nisoloany ondry tamin'ny zanany fotoana izany, mifanindran-dalana amin'ny fivanihanana masina ao Lamaika ihany koa ny farany herinandro lasa teo iny. Tsy navela nandalo fotsiny izany andro manatantara izany raha tao Antshihy fa bengy miisa 570 nalatsadra ary ny fampizarana ny hena ho fanamarina ny Aidalada. Ny fikambanana mpino silamo INISMA na Institut Islamique de Madagascar izay tantaniny Monsieur Sheikh Kassim any Antshihy no namatsy arabola izany ka tao amin'ny moské farafangahely no nanaovana izany hetsika rehetra izany. Raha tany Tsiombe izay famaizan'ny bureau ny CNI dia olona miisa 420 no niara niakatra fitsarana ka ny 5 tamin'izy ireo no nahiditra amponjavonjomaika. Ny 4 nahazo fahafahana saingy eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana. Ny 12 ambiny kosa nahazo fahafahana vonjomaika. Raha tsy hivona moa ny tantara dia taoriana kely ny fifidianana izay ao anatin'ny fanaovana fanisam-bato sy ny fiandrasana vokatra vonjomaika ho avoakan'ny CNI no may ity bureau CNI tao Tsiombe ity izay tsy fantatra moa ny tena nandoro an'izany bureau izany ary isany nahavoasaringotra ny solombavambahoaka izay voafity tany Tsiombe moa ity raha ity no nahatonga azy avy hatrany dia noentin'ireo mpitandro ny filaminana nidina tany Ambovombe izay mba hanaovana ny fanadihadiana mahakasika an'ity raha ity. Efa andro maromaro lasa moa izay no nahavoatazona aniny solombavambahoaka Masy Golamali tany Ambovombe andro iny fa fantatra amin'izao ankehitriny izao fa nahazo famotsorana vonjomaika izy tamin'ny androny omaly ary arahana fepetra fanaraha-mason'ny fitsarana ity solombavambahoaka izay voafity tao Tsiombe ity. Marihina fa 18 andro ity solombavambahoaka ity no natao andromaso tao Ambovombe ary noferana tsihitsihana azy amin'ny fomba manotrokotroka ny vahoaka saingy nisy ihany ireo tsy voatanina raha ny nambarany avy any an-toerana trany. Na dia eo aza izany famotsorana azy vonjomaika izany dia mbola ao anatiny izay fanadihadiana izay tanteraka ny mpitandro ny filaminana rehetra any amin'iny distrikany Tsiombe sy ao amin'ny faritry ny Ambovombe andro iny amin'izao fotoana izao mba hafantarana ny tena marina mahakasika an'ity raha izay famaizana bureau CNI tao Tsiombe ity. Ka izay moa no mahakasika an'iny ka dia miarahaba sahady any Ramatoa Masy Golamali mba nahazo an'izay famotsorana vonjomaika izay amin'izao fotoana izao. Sotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany tomboko lasy tomboko vavy azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara vetrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa ny misesy tomatagasi tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.